mila filaminatsaina ny mpilalao ny Barea raha te heritreritra zany hoe qualification ny amin'ny CAN zany. Ny raha nahita angely teo hoe ao anatin'ny gidragidra ny anaovana an'iny vokany tsy qualifietsika. Les choses sérieuses arrivent enfin. Les Baréas sont fixés quant à leur adversaire en vue de la qualification à la Coupe d'Afrique des Nations 2022. Tirée dans le groupe E avec le Ghana, l'Angola et la Centrafrique, la sélection malgache a besoin d'apaisement pour espérer à nouveau jouer une CAN. Comme Fanevaima Adjiatsim, ancien capitaine de l'équipe nationale malgache, des anciens joueurs internationaux malgaches appellent les dirigeants du football à se mettre d'accord. Sinon, la situation actuelle aura encore des effets sur le terrain, comme lors de la compétition précédente. Noho ny zava-misy iainana amin'izao fotoana izao dia ohatrany hoe mieritrerititsika hoe hoenjana amintsika satria nisy teo aloha teo ny fenêtre ny FIFA tokony hanao match amical tsika mifampivondronana ny ekipam-pirenena fa tsy vita le izy. Dia zao nefany na vita ny tirage-au-sort afaka ray volana mila ny ekipam-pirenena vonona. Raha mahay mandray an'iny décision ny FIFA iny tsika tokony milamina ny ekipam-pirenena, milamina tsara daholo ny zavatra-drehetra. Fa amin'izao fotoana izao somary mbola tsy fantatra iny ihany hoe aiza ho aiza ny fanatanterahana an'iny zavatra napetraka amin'ny FIFA iny. Il y a des chances de se qualifier, mais pour le moment, ces chances sont minimes, souligne Mirat Rakoutoir Malal, spécialiste du football. Compte tenu de la situation actuelle, des luttes intestines au sein de la FMF, du manque de préparation de la composition du groupe de Madagascar, cette nouvelle campagne sera plus dure que celle de la CAN de Cameroun en 2020. Ny fahitako an'ilay vondrona dia homogène kokoa ilay vondrona satria ny ekipa ao anatiny tsy tena misy hoe miavaka be na ny any ambony na ny any ambany. Marina fa samy manana ny filarana misy azy amin'ny FIFA fa tsy dia afaka refléter loatra ny forme du moment an'ny ekipa zany iny classement iny fa natao fotsiny afahana répartir an'ilay ekipa ao anatin'ny chapeau. Fa na dia misy ekipa anakoa raha hoarinantsika anatin'ny classement FIFA dia mbola sarotra ny teny hoe manatombontsika par rapport amin'ireo raha ohatra ka hoe en forme du moment. Mbola sarotra be zany ny mievaluer ny forme antsika satria tamin'ny octobre tsika raika amby roapolo sy roa arivo nanao baolina farany. Afaka tenena hoe zaka le izy nefa ihany koa mampanahy ihany satria tsy fantatra loatra hoe ahoana no mety sursaut d'orgueil an'ny Centrafrique. Angola aloha dia azo lasaina fa tena hoe mpifanarana mivantana amintsika atoka hoe Ghana mety manatombo kely saingy tsy azo lasaina hoe tonga dia hoe mahazo aina be Ghana trinona amin'ny elanelan'ireo ekipa telo ireo zany no tena hiady ny larana roa voalohany dia tsy azo amevanana foana ny Centrafrique. Lors de la première journée, Madagascar voyagera directement au Ghana avant d'affronter l'Angola à domicile. Des matchs qui ne seront pas faciles mais déjà décisifs pour la suite de la campagne. Pour les anciens membres de l'équipe nationale malgache, ce calendrier est favorable pour Madagascar. Raha ny tokony izy aloha aloha manao mafy zay ny tsara indrindra satria vao manomboka io ao anaty compétition vao manomboka zany ny combat dia aloha miana mafy satria mbola tsy mafana fa tsy azo calculena tsy zany raha rehefa zao satria raha ohatra ka ny farapara vao ny tapo amin'ny mafy dia mahafantatry tsy maintsy manao mafy eto dia ny amiko fantatra hoe mety mitsika ilay manao amin'ny Ghana voalohany. Journée roa voalohany aloha raha ohatra tsara homantsika fiveran-kazo hoe chance ho antsika izay calendrier zay, chance ho antsika izay satria supposé tsika hoe mivoaka sahalitsika any Accra any Ghana moa zany fa eto tsika mandresy any Angola efa avantage zay, mbola mandray any Centrafrique mbola avantage zay tonga efa mahazo point atao hoe supposé tsika mahazo 7 point tsika alohan'ny voatsika ndray ho any amin'ny firenena mpandray anjara hafa za mieritreritra hoe mety amintsika io calendrier io en condition hoe mila milamin-tsaina ny Barea.